Oka ivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay io, faly ny fonay, misaotra anao no ity maraina ity. Saorana anao koa ny amin'ny nanirahanao ny fanainao masina ho eto amin'izao tontolo izao. Ary raha tsy teo izy dia nana maritena mandrakarivo zay. Raha tsy teo izy dia tsy mba hainay nandray ny fahasoavany izay nomeny Jesosy anay, fahasoavany famonjeny Jesosy. Dia misaotra anao zay no ity maraina ity, izay azona mandre ny teninao mba hitondra famelombelomana avy amin'ny fanatrian'ny fanay masina, ary ny asa mahery izay ataony amin'ny alalan'izany teninao zany. Mangataka anao indrindra Jesosy ny mba hitenenanao aminay araka ny fombanao, amin'ny anaranao no angatana izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'izao maraim-baovao izao dia ao amin'ny Jaona 9:20, andininy 5 ka hatramin'ny 5:20. Jaona 9:20, andininy 5 ka hatramin'ny 5:20. Mivaky toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: fa ankehitriny makany amin'izay naniraka aho, ary tsy misy aminareo manontany ahy hoe ankaiza ianao, fa satria nilaza izany taminareo aho dia vonto ny alahelo ny fonareo. Fa izao milaza ny marina aminareo, mahatsara anareo ny fialako. Fa raha tsy hiala aho dia tsy ho avy aty aminareo ny mpananatra. Fa raha andeha aho dia iraiko aty aminareo izy. Ary raha tonga izy dia ampiaiko izao tontolo izao ny fahotana sy ny fahamarinana ary ny fitsarana. Ny fahotana satria tsy mino ahy izy, ny fahamarinana satria makany amin'ny ray aho ka tsy mahita intsony ianareo, ny fitsarana satria ny andriana n'izao tontolo izao dia efa voatsara. Mbola manana zavatra maro lazaina aminareo aho, nefa tsy zakanareo ankehitriny. Fa raha tonga ny fanahy ny fahamarinana dia izy no hitaridalana anareo ho amin'ny marina rehetra. Fa tsy hiteny ho azy izy, fa izay ho reny dia ho lazainy avokoa, ary ny zavatra ho avy aza dia ambarany aminareo. Izy ankalaza ahy fa andray avy amin'ny ahy izy, ka nambary izany aminareo. Izay rehetra nanany ray dia ahy avokoa, koa izany no nilazako fa mandray ahy avy amin'ny ahy izy, ka hanambary izany aminareo. Ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra rentsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Miarabantsika natratra ity zoma maraina ity, zoma 5 Mei taona 2020. Ny andininy 7 no ifitoran'izao toritenitsika androany izao, manao hoe mahatsara anareo ny fialako, fa raha tsy hiala aho dia tsy ho avy aty aminareo ny mpananatra. Jesosy no milaza fa mahatsara ny mpianatra ny fialany. Inona no mahatsara izany fialany Jesosy izany? Dia valian'ny tenin'Andriamanitra ihany hoe raha tsy izany dia tsy ho avy ny mpananatra. Ka dia miantoka ny fiavian'ny mpananatra na ny fanahy masina izany ny fialany Jesosy eto amin'izao tontolo izao. Inona indray ary no tsy maintsy nilana ny fiavian'ny fanahy masina? Satria Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina no manatanteraka ny famonjena antsika. Ny ray no nanomana ny famonjena ao amin'i Jesosy zanany. Jesosy kosa dia nahavita ny famonjena antsika tao Golgota, ary ny fanahy masina no manohy ny famonjena antsika, izany hoe manatanteraka ny famonjeny Jesosy eo amin'ny fiainantsika. Tsy ho voarain'ny olona an-tanana izany famonjena vitan'i Jesosy tao Golgota izany raha tsy teo ny fanahy masina. Araka izany dia tsy avelan'Andriamanitra raisa zanaka ary fanahy masina tsy ho voavonjy isika, fa manao izay hevitra rehetra
atanterahany zany famonjeny zany amin'ny fiainantsika. Ny ray mamela ny helotsika ao amin'ny zanany malalany, ary ny fanahy masina no mampianatra sy manazava amintsika izany famonjena ao amin'ny Jesosy izany. Ahoana ho ny hevitry ny artikola 7 manao hoe mino aho fa tsy ny heriko na ny saiko no aizako mino an Jesosy Kristy tompoko na manatona azy, fa ny fanahy masina no niantso ahy tamin'ny filazantsara sy nanazava ahy tamin'ny fanomezana, ary manamasina sy ny azonahy amin'ny finoana marina. Arak'izany dia ny fanahy masina no miantoka ny hiazonana antsika ao amin'izany famonjeny Jesosy izany, ary koa mampaharitra antsika mandra-piavy ny andron Jesosy Kristy ho avy tsara ny velona sy ny maty. Arak'izay ambaran'ny teksta izay anjarantsika androany, ny fanahy masina izay irahany iray amin'ny anaran'i Jesosy no ampiaika izao tontolo izao ny fahotana sy ny fahamarinana ary ny fitsarana. Ireo zany no antony tsy maintsy nahatongavany fanahy masina ihany koa. Ny fanahy masina no ampiaika izao tontolo izao ny fahotana, satria ho faty amin'ny fahotana ny olona izay tsy mino an Jesosy. Araka ny Jaona 4:4. Ry havana malala, tsy avelan'Andriamanitra ho amin'izany tsy finoana izany isika, satria io tsy finoana io no tena fahotana, ary izany no nahajamba ny fon'ny olona, ary mahatonga azy tsy aiky ny fahotana, satria tsy zavatra toy inona aminy izany, kanefa tsarovo ry havana, fa io no nahafaty ny zanak'Andriamanitra teo amin'ny azo fijaliana, ny fahotako sy ny fahotanao. Koa dia mila ny fanazavan'ny fanahy masina ny fotsika mba hiakentsika ny fahotantsika. Ka hanao tahaka ny Davida hoe ny fahotako nambarako taminao, ary ny heliko tsy mba nafeniko. Hoy izaho, hiaiky ny fahadisoako amin'i Jehova, ary ianao dia namela ny heliko ny fahotako. Salamo 2:5. Arak'izany ry havana, zavatra lehibe amin'Andriamanitra ny fiaiken'ny mpanota ny fahotany eo anatrehany, ary taomany fanahy masina atsika zany mba tsy ho tafandromandry. Zany no mahatongavany fanahy masina aminao. Indro misy tantara kely anankiray ry havana, lohateny dia ny hoe sary hosodoko n'ilay zanak'adala. Indray andro dia tahanao ny sary ny zanak'adala miverina amin'ray ny mpanao sary hosodoko malaza anankiray. Nieritreritra izy aloha hoe atao ahoana ny sarin'ilay zanak'adala, toy inona reny bikany, ary manao ahoana ny fitafiany. Teo amperitreretana izany indrindra izy ry havana, dia nahatazana lehilahy anankiray mahia ratsiratsy bika mitafy vorodamba. Toa nisy feo ny bitsika taminy nanao hoe io no izy, dia nanatona azy ilay mpanao hosodoko. Rehefa vita ny fifampiarabana dia nolazainy fa maniry mba haka sary azy izy, ary omeny volabe izy amin'izany. Faly aoka izany ilay lehilahy mahantry. Rehefa avy ny fanome fotoana teo izy roa dia nisaraka. Dia nieritreritra ilay olo mahantra hoe halaina sary aho, hatao sary aho, kanefa ireto fitafiako rovodrovotra sy ratsy ery, andeha hindrana amin'ny namako aho. No ny tonga tany amin'ilay mpanao sary hosodoko izy dia nilazany hoe ry sakaiza, ianao sy ny vorodambanao no nitadiaviko, izay tena toetranao no tiako ho entina eto amiko, fa tsy izao ianao mamboamboa tena amin'ny haingo nindramina izao. Ary mba toy izany koa isika ry havana, tsy zakatsika ny iseho amin'ny tena toetratsika, afepenina fatratra ny tsiny sy ny kilema tsy ho hitan'ny olona manodidina atsika. Izany no atao hoe fiatsarambelatsihy. Fa anio raha avy iseho eo anatrehan'Andriamanitra isika dia asainy hiaiky ny fahotantsika zay vitatsika rehetra. Ny fanahy masina ne hampiaiky anao ny fahotanao, ahazoanao famelan-keloka.
ary tsy zany ihany fa fifaliana ao amponao fifaliana lehibe satria araka ny ten'Andriamanitra hoe sambatra zay voavelany elona sambatra zay tsy sainy Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahana ry havana malala ny fanahy masina koa dia ampiaiky izao tontolo izao ny fahamarinana inona no hevitra zany no hamarinan'Andriamanitra amin'ny fiakarany Jesosy no hamarinan'Andriamanitra amin'ny fiakarany any an-danitra Jesosy satria nahoana tsy mendrika ho elony izy nefa dia no elony Synediona no elony ny mpanota fa na dia maty azy izy dia natsangan'Andriamanitra ka nasehony tamin'ny olona fa marina io Jesosy io ary zany fahamarinan'i Jesosy izany no asain'ny fanahy masina ho ekena satria fanahy ny fahamarinana ny fanahy masina ary mbola manambara izany fahamarinan'i Jesosy izany izy ary zao Jesosy hiala amin'ny mpianatra izao dia milaza fa marina izy satria raha tsy marina izy dia tsy nitsangana tao am-pasana ary tsy hiakatra ny an-danitra akory izany indrindra ary no ilazan'ny tenin'Andriamanitra amintsika sy hitaomany antsika fa izay mino an Jesosy dia ho tafiany Jesosy ny fahamarinana ary mandrakizay no andrakofany antsika izany fahamarinana izany ry havana malala miezaka hanamary tena ny olona miezaka hanao zay meveriny ho mahamarina azy eo anatrehan'Andriamanitra izy kanefa moa misy nofo hamarinina eo anatrehan'Andriamanitra va na amin'izay ezaka atao na ny amin'ny fitandremana ny lalàna na ny amin'izay mety ho fahatsarana eo anivon'ny fiarahamonina tsy ary havana fa samy efa nanota izy rehetra ho ny tenin'Andriamanitra ka tsy misy manana ny marina zay ho ambara eo anatrehan'Andriamanitra fa amin'ity ty kosa Jesosy hanafy anao ny fahamarinana ary zany no asan'ny fanahy masina aminao zany no asan'ny fanahy masina amintsika mandraka ankehitriny manaraka izany dia ambaran'ny tenin'Andriamanitra tokoa fa ny fanahy masina dia piaiky izao tontolo izao ny fitsarana meloka ny andrinany izao tontolo izao satria nanolotra ny Jesosy hombona sy hovonona teo amin'ny azo fijaliana izy meloka izy ary anao ahoana ny fanamelohana azy ireo Synediona dia niteny taminy hoe avelao ny rano ho aminay sy ny taranakay tsy moramora zany teny zany fa tamin'ny taona 70 tao aorian'i Jesosy Kristy dia noravana ary tsy nisy tahaka izany ny fahorian'i Jerosalema tsy nisy tahaka izany ny fahorian'i Jerosalema satria meloka eo anatrehan'Andriamanitra izy ireo ny amin'izay nitsarana na namelohany any Jesosy ny devoly ihany koa izay efa resy dia voaheloka raha teo koa izay mpanaraka azy dia voaheloka ihany koa fa izay mino an Jesosy kosa dia voavonjy amin'ny fakapanahy sy ny fahoriana rehetra ary amin'ny farany dia tsy ho resy eo am-pitsarana satria Jesosy Kristy no andahatra ho an'izay matoky azy sy mino azy ry havana malala asan'ny fanahy masina ireo ary tena ilaitsika zany ny manaraka ry havana dia inona ny mahatsara izao fialan'i Jesosy izao tsy efa voalaza ny tenin'Andriamanitra va fa izao tsy andao anao mihitsy na afoy anao akory Hebreo 13:15 izany dia maneho amintsika fa tsy mandao Andriamanitra ary tsy mahafoy izay miaraka aminy izy koa nahoana Jesosy no miteny hoe hiala ho any amin'izay naniraka aho ho ao an-danitra ho ao amin'Andriamanitra move tsy fandao zany fa inona no hevitra izany tenin' Jesosy izany zavatra roa ry havana no entiny izany tenin'Andriamanitra izany dia izao rehefa tsy eo amin'ny itsony Jesosy rehefa tsy eo amin'ny amin'ny fomba hita maso itsony Jesosy dia ho zatra iaino ny teniny amin'ny finoana ny mpianatra io no mahatsara ny fialan'i Jesosy eo aminy
satria handeha amin'ny finoana izy ireo fa tsy handeha amin'ny fahitana intsony. Zany no mahatsara. Ary io ny taoman Jesosy atsika koa hoe aza osan'izay tsy mino fa menoa. Satria Tomasy tsy nino raha tsy nitsapa sy nahita. Fa ianao kosa dia tao amin'ny tenin'Andriamanitra mba handeha amin'ny finoana, satria ny finoana no amonjenantsika ny finoana any Jesosy. Izany no mahatsara ny tsy ahitana an Jesosy vatana araka izay eritreretan'ny olona. Izany no maha-Andriamanitra azy raha teo fa asehony aminao amin'ny alalan'ny teniny ny fitiavany sy ny famindram-pony. Ary izany mahamarina ny hoe izao tsy andahoanao mihitsy na afoy anao akory. Tsy ny hoe hahita azy ka hamonjy anao amin'izay mety ho fampiretana na zavatra manahirana anao, fa izao ny finoanao izay matoky azy hamonjy anao amin'izany zavatra zany, zany no tadiavin'Andriamanitra. Ny zavatra faharoa dia izao: ho fitehirizana ny mpianatra izany fandaozan Jesosy azy izany. Satria ilay tompony hery sy ny fahefana no mandray ny seza fiandrianana, araka izay ambaran Jesosy ihany hoe miditra amin'ny voninahana. Jaona 7:7. Izany fidiran Jesosy amin'ny voninahana izany, zany indrindra no fitehirizana ny mpianana. Satria ilay tompony hery sy ny fahefana no tonga manapaka ny zavatra rehetra, koa afaka handrotsaka ny fitahirana sy izay rehetra ilainy mpianatra, araka izay anambarana azy eto. Eto ny tenin'Andriamanitra dia maneho miarihary fa Andriamanitra ilay mahatoky sy marina izay nahavita ny famonjeny tao amin'i Jesosy, dia mbola maniraka ihany koa ny fanahy masina hahatonga an'izao tontolo izao mba ho voatahiry ihany koa ao amin'izany fahasoavan'ny famonjen'i Jesosy izany. Araka ny voalazan'ny anjely fa Jesosy izay nampiakarina ny ala taminy ho any an-danitra iny dia mbola ho avy tahaka ny nahitana azy miakatra ho any an-danitra. Araka ny asan'ny apôstôly 2:1-20. Izany dia maneho fa tsy mandao Jesosy, ary raha niakatra azy izy dia voalazan'ny tenin'Andriamanitra fa namboatra fitoerana ho an'ny mpianatra sy ny mpanaraka azy, ary koa ho avy indray handray ny mpianany hiara-monina aminy mandrakizay. Ka dia marina ny tenin'Andriamanitra fa tsy andao anao na afoy anao akory izy. Ry havana malala, mety sy azontsika tanterana tokoa, ary zavatra ilaina amin'izao fiainana izao ny hanahakina ny fiainantsika amin'Andriamanitra. Koa kino aminy ny fiainanao, ary aza mahafoy ny fandraisanao ny tenin'Andriamanitra, fa izany no iasan'ny tenin'Andriamanitra, iasan'ny fanahy masina aminao, ary izany indrindra no ampahiresany ianao mba tsy tanondrika amin'ny zavatra maro samihafa eto amin'izao fiainana izao. Izy ilay maniraka ny fanahy masina no ampahery atsika, ary ny fanahy masina, ilay fanahy pampahery, ilay fanahy mpananatra, hampahery sy hananatra atsika mba hibanjina hatrany ny famonjen'i Jesosy. Amen. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina. Amen. Raiso ny fitahina. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray, ny firaisana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny. Amen.